Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana ratokatrantsika ny amin'ny zao io zao ny ambasadera ny Aozoa Elia no mandroso ratokatrantsika eo amin'ilay hoe ny Andriamanitry ny Abrahama ve miaraka amin'ny Korana Silamo sa amin'ny Sefer Torah Jiosy. Izay no jerevantsika tretsika ho any amin'ny lanitra lanitra zany, ho any amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama, ilay namorona an'izao tontolo izao. Ka raha hijery an'izay tena namorona sy teo vonjena izay ianao, efa nampianariko antsika foana izay dia aleontsika mitady ny marina. Mihaino ny marina dia tsy misy mamita tena intsony. Be loatra izay fitakefa nandeha izay aleo miverina amin'ny marina amin'izay jenimity. Ary fampianarana lalana fahatelo no fampianarana iarahantsika indray ny amin'izao anio izao. Avy hatranintsika dia hijery ary hoe aiza marina no ahitana an'izany famarihana mikasika ny Andriamanitra Abrahama satria misy boky anankiroa hitantsika zao samy miteny ny momba zany hoe i Abrahama. Hitantsika ny Sefer Torah Jiosy aloha izay efa tany aloha ary ny boky ny Korana koa teoriana samy miara miteny ireo. Ay zany ny tokony ho arahana zany, ay zany rehefa tena mipetraka satria samy manana ny fiteniny koa dia samy manana izay lazainy. Mazava ho azy dia tsy mety jerevantsika zany, ary izay ny asan'ny Elia zay, izay no nanorahana ny Elia. Ilay efa niseho hatramin'izay dia ny fahamarinan'io dada Iava io mampahafantatra antsika hoe aiza lalana tokony aleha, satria misy teny anankiroa samy milaza Andriamanitra Abrahama. Izay ny antony hoe aiza ilay Andriamanitra Abrahama ny tena mandeha zany. Voalohany indrindra aloha zany ahafantarana fa hoe iza ny tena milaza ny marina zany. Aitsika ny tena hijery ny marina dia tsy maintsy mijery foana ny tantara itsika zany, mbola araka ny soratra masina ihany koa sy araka ny zavamisy. Ny zavamisy zany dia mahita tsara mihitsy fa raha ny bokin'ny Jiosy izay mitantarany Abrahama dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany efa nanomboka izy. Izay ilay atao hoe Sefer Torah. Ka raha ny bokin'ny Jiosy tany amin'ny taona moins 2000 ary izay nampiany Mose taty aoriana tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany, dia précision moa zany dia efa ela loatra moa ny dady ka dia sarotra be no précision zany, fa manodidina eo daholo ny fisian'ny izy. Sy moa moka daty hoe tany amin'ny taona moins 1800 tena nisy ny bokin'ny Abrahama, tany amin'ny taona moins 1300 tany hoany ny bokin'ny Mose. Dia mazava zany efa tany aloha daholo zareo efa samy tany amin'ny andro tranainy. Ka rehefa samy tany amin'ny andro tranainy zany dia tsy misy tsony zany ny tokony teny antsika hoe misy mbola tany alohan'izay. Zareo zany ny tany aloha, zany hoe ny bokin'ny Jiosy izay tranainy zany dia mazava ho azy fa any amin'izay tranainy foana misy ny marina. Ka iza moa zany afaka hiteny hoe tsy marina io, satria ilay zahatra hitantsika fa efa tany aloha tany io. Ary izay rehefa ampianarana faharoa meko nareo teo hoe nararotin'ny olombelona, nararotin'ny olona izay tsy fantatry mihitsy ina moa ny antony nahatonga azy nanao an'izany. Ny fiatezeran'ny dada Iava tsy nety niaraka tamin'ny Israelianina, ka rehefa tsy niaraka tamin'ny Israelianina intsony dada Iava dia nararotin'ny olona amin'izay no vaina ianarana. Izany hoe nanao izay mahatezitra ny dada Iava io daholo ny olombelona rehetrarehetra. Ka mazava azy fa io dada Iava io fa miteny mihitsy hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa ary ny anarako tsy azo lotoina dia tsy anaiky an'io noviana izy. Ary izay ny antony natongavany Elia ankehitriny anamarina an'izay teny izay, anapirofo an'izay teny izay, ampafantatra an'izay teny izay hoe tsy manaiky an'io mihitsy ny dada Iava io, na ino no teneninao, na inona ho ambaranao dia tsy hoe kely noviana ty sary mandeha ty.
fa izy zao ihany angeny nandro ihany any zanak'Israely ka raha mbola hitako fa miveriny any zao fa nazibazimbanana azy zao dia tsy maintsy ho avokoa ny fikapohana mafy zay ho ataony ary ity tsy vita ny fikapohana ntsony fa tena fandringana sy fandravana an'ireo zay rehetra nanao tsinitsinina anazy satria efa namoaka teny hoe ny voninahitro tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa ka raha iaiavana anarany dia tsy azo nohovaina zavatra hafa zay ka zay raha tonga tsy mijery hoe aiza zany nahitana le orizinalina izy dia tsy maintsy miveny amin'ny sefertorany jiostsika fa tany nahitana any anarany hoe iaiava ary izay niantso an'izany anarana izany tahaka ny ambasadiovany Ahosoa Elia izay misy olo tena ny dada malala iaiava amin'ity planeta teranareo ity dia nilaza fa izay niaraka tamin'io Andriamanitra nitoriny Elia zao dia afaka ny fahotana laza tsy nanao tentsony ary lasa parfait homme parfait ary izay mihitsy moa tanjon'io Andriamanitra marina io mahatonga ny olona akaiky ho lasa parfait ho lasa tsy manao tentsony ho lasa tsy manao ratsy intsony ary izay mihitsy ny tanjona satria fa hitantsika hoe tsy mihaino mpanota izy io zay aloha anankiray zay fa mbola naprofa ratsy ohatra masina hoe ity misy linina nany hoe solotrasa anankiray koa mahitsy be akoatran'izay taona izay ny solotrasa anankiray ary zay moa nafatahany Andriamanitra hoe marina izy io satria ny tanjona dia tonga ny olona tsy ho mpanota lasa homme parfait dans toute son perfectionnement zany hoe tena olona tena parfait mihitsy ny sanjana izy tsisy problème mihitsy ny fahamasinana ary olona masina olona marina olona tanteraka satria izay ny tanjon'io Andriamanitra Abrahama io satria izay no nampiady anazy tamin'ny olona ka raha ohatra moa zany dia iaraka aminao dia tsy maintsy lasa parfait mazava ho azy zany moa dia fanamarina mila antsika hoe lozika be izy zany ka raha ianao mahita hoe lasa parfait zany angeny mampitsiriritra alitsy hoe zavatra vo misy voeritretina efa misy eto amin'ity planeta terranareo ity zany atao hoe olona tsy manota intsony zany ary zao Elia hitanareo zao narana voalohany amin'izany ary izay olona niaraka tamin'ny Elia rehetra dia tena afaka tamin'ny fahotana tsy nanota intsony mahita an'izany ny vahoaka maneran-tany zao zatratsika ilanao le izy zany na hoe sangisangy fa tena fampisehoana ny fitiavana lehibe any dada malala iaiavana mazava zay teny izay ary mazava izay sary izay inona no tiana pitaina sy tiana resahana amin'izay aloha fa tsy maintsy jerevantsika kely ny sary ary empahafantarina antsika foana ny tokony atao zany raha jerevantsika indray ny bokyny silamo zany natao hoe Korana izy taty amin'ny taona plus 600 taty arina elabe taty vao nisy ka mazava ho azy zany fa raha taty amin'ny taona plus 600 taty vao nisy araiky be izy dikan'izany ka raha ohatra n'izany misy zahatra voalaza ao kasika an'io Andriamanitra Abrahama io dia mazava ho azy fa na izany ianao dia ary hitentsika hoe ny original foana indrindra moa ny zahatra vitan'io Andriamanitra Abrahama io dia natonga olona parfait tsy manota intsony ary izay miaraka aminy araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io izay nandefa ny mpamina ny farany araka ny tenin'ny dada Iavana efa hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo mpamina ny Israeliana no ianonareo ozy io dada mala Iaiava io araka ny bokyny Deutéronomie 18:15 Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ao hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo oresantsika dolo to zay tsika vao tena maki tsara ny hoe aiza nakaiza marina ny tena famarinana zany dia vakitsika ny Deutéronomie 18:15 ao amin'ny soratra masina ny jiosy moa zany jerevantsika anazy raha nireo marika ianareo fa za tsy mamoaka testamenta vaovao mihitsy retreto fa testamenta taloha ihany satria izay mihitsy nanapolofoko ny famarinana amintsika hoe tsy azonao toerana io Andriamanitra Abrahama io Andriamanitra niaraka tamin'ny Israeliana io Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ato 18 Deutéronomie 18:15 mpamina ny avy eo aminao
dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy menonareo. Io zany le hoe ny tenin'ny dada Iava ao anatin'le sefer Torany Jiosy zay tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 tany hoany, dia nilaza mihitsy ny hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany Iava. Iza zany le hoe rahalahinao tahaka dia mazava be satria lalànany Jiosy monko ty, koa ny lalànany Jiosy dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka raha ny teny soatra masiny hoe dia avy amin'ny rahalanao tahaka azy zany dia reto Jiosy reto na reto Israeliana reto no niresana amin'izany. Satria izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Exodus 19 hoe Exodus 19 hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ity didy sy lalàna ity. Zany hoe lay teny eo amin'ny bokin'ny Deutéronome 18:15 zany dia ambara ho amin'ny zanak'Israely, ka ilay rahalanao resana zany dia zareo Israeliana ny resana amin'izany, satria zareo no tany anefitra tamin'io fotoana io, dia izy samy misy tany anefitra zany no ifampitondra, ka ny mitondra an' zareo zany dia reto mpaminany Israeliana reto ihany. Zany hoe samy sampirala ihany no fidian'Andriamanitra ho lasa mpaminany ny ray amin'ny zareo na mety ny roa amin'ny zareo tsy fantatra, dia reny no mitarika anazy. Zay ny lalàna. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Exodus 3:19 3 ka hatramin'ny 5. Ary Mosè niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Iava tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko dia 15. Ho ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetrarehetra. Mazava be zany eto ny teny fa nambara tamin'ny zanak'Israely le izy, zany hoe ilay rahalahy tenina tany amin'ny Deutéronome 18:15 zany zay didiny Iava, satria didiny Iava io dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka ilay rahalahy resana zany dia rahalahy Israeliana. Zany hoe le olona voateny eo amin'ny Deutéronome 18:15 zany satria ho didy ho an'ny zanak'Israely dia Israeliana no mitandrina an'io, fa tsy misy mahazo hiditra ny hafa-firenena, tsy mahazo ataony hafa-firenena mihitsy miteny hoe za io tenenina io na iry io tenenina io, tsy mahazo manao an'izany ianao satria mazava be hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy folo sy lalàna Mosè. Mazava be mihitsy io, tsy azonao toerina. Noho izany ilay mpaminany enona zany hoy dada Iava dia tsy maintsy mpaminany Israeliana, lalàna sy didiny hoe Iava io zany. Zany hoe rehefa tsy Israeliana zany dia efa tsy mety, hatrany dia exclu mihitsy ianao. Mazava be io teny io. Zay no tonga nanteny taminareo hoe nararotina ny atezeran'ny dada Iava tamin'ny Israeliana, ka rehefa nisaraka tamin'ny Israeliana dada Iava nararotina amin'izay novaina io anarana io, nahodikodina amin'izay io teny rehetrarehetra io, dia nampalelo be dia be ny olona tratra n'izany sarisary. Tenenako hoe tena ampy izay ho avy ny fandrianana anareo. Zay no mahatonga ny Elia tonga manavitra faraparana, fa zatra tsy tana ntsony, tsy sinina azo atao ntsony, manavitra faraparana zao ny atao. Ka dia mbola misy ny fotoana ary olombelona izay mandria fitiavana ho aty. Zay ny antony mamerina ny sainareo hoe mba miverena amin'izay fa ampy izay. Ary tsy mety ntsony dada Iava, tsisy fandeferana intsony, fa na nareo manaraka ny Elia dia tsara indrindra zay. Rehefa tsy naraka moa zanareo dia andraso ny vokany any, fa tahaka izao ihany nanjony zanak'Israely, nanovanovany io anaran'io, niantso Andriamanitra tsy izy ary natonga n'io Iava io nisafoaka mihitsy, ary dia zava-doza ny hafarany tamin'ireo Israelianareo, ary tsisy nafantatra azy tsony dia niforona amin'izay io anarana be dehibe io. Zay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe fitiavana ity, famerenana anareo hitodika amin'ilay tena izy ilay naharenareo Iava no anarany, ary ny tanjona dia ho lasa tsy mpanota intsony fa tena olona parfait. Dia ny mpaminany farany azy, tsy resaka mpaminany, dia ny mpaminany farany dia ilay nantsona tamin'ny arany hoe Yahoshua. Io no mpaminany Israeliana farany, ary io mpaminany Israeliana farany io no namoaka ny didy hoe
lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray a manambady lehilahy anankiray ka raha voamihoatra an'izay zany nyvadinao dia efa tsy mety. Nanohitra ny teny Andriamanitra Abrahama sady ianao atria izay ny teny ny mpamina ny Israelianina farany. Horesantsika daholo zany fa alefako tsikerikely aloha ny teny dia todika amin'izay antsika any amin'ilay hoe aiza ary ny tena akoatra n'ity teny ity hoe ina moa mazava moa zany jefa noho ny amin'ity teny ity hoe mpamina ny Israelianina dia raha vao tsy Israelianina zany le mpamina any efa tsy mety mihitsy izy. Dikainy eo bokin'ny Mose io ka na izany izy minao Mose ary maraiky fa Andriamanitra Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama ihany ika ny Andriamanitra Mose ka raha niara-ny antso izy mianaka hoe Yahva dia tsy azonao toerina zay, tsy azonao toerina mihitsy zay indrindra fa afaka amin'ny fahotana izay niaraka tamin'ny Andriamanitra eo ary lasa homme parfait. Dia ina moa zany ny anoeranao efa misy ny olona efa parfait amin'ity planeta terre ity ka inona moa zany ny anoeranao an'izany. Ianao nge zao no mampieritreritra raha ho toerinao zany hatsarana zany ary raha mitena mitady ny zavatra tsara ianao zany ny tsara indrindra. Mieritrretanao zany ka za moa mamerina ny saina foana hoe matotonga zany Elia zany dia tady dio ny tantaran'ny Elia. Nareo koa raha maseoko mikaroka an'izay tantaran'ny Elia zay hoe mpanao inona zany Elia zany dia masamia mikaroka any fa zany natao hoe mpamerina ny olona hitodika any amin'ny dada Yahva. Zay ny asa dia zao ataoko zao ny asako tany aloha any ny averiko amin'izao fa maro mpitiavana ary zao tontolo zao mihitsy miara-verina ankehitriny. Izao tontolo zao miara-verina hitodika any amin'izany dadamara Yahva zany isan'izany ianao zay. Fa Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota ary rehefa mpanota ianao efa tsipiny eny amin'ny ena ianao zay. Rehefa mpangalatra ianao na pisoloky na mpiteny ratsy mpiteny vetaveta mpigaka toka sy mpifoka sy gara sy maro samihafa efa any amin'ny elo ianao ny hafarana. Dia zava-misy tsy mety miaraka amin'ny mpanota io Andriamanitra Abrahama io zany ange ka tsisy na hiteny iny ianao na hiteny iny dia tsy misy mihitsy zany tsy miexiste zany ary izy tsy azonao forsena ka hoe forsena tsy maintsy miaraka aminao non tsy azo forsena izy. Ianao ny forsena hiaraka aminy dia manarany zay nitenenina. Aitsika izao mahita hoe nitrana indrindra dia ny bokin'ny Jiosy ary tsy afaka tsy manota intsony zay miaraka aminy hita daholo le condition. Mazava zany fa ny anarana marina dia Yahva satria zay ny afaka amin'ny fahotana. Zay koa ny ela indrindra zay ny voalaza soatra masina ny Jiosy ny Sefer Torah ny résultat hita tsy manota intsony lasa parfait. Ina moa zany edivanao amin'izany iny ela izy tsy azo atao mihitsy ny miady amin'izany na anohitra an'izany fa ny ataonao mieritrereta tokony hovonjeny ianao dia mety izy hovonjena ary mitodika amin'ny olombelona rehetra mihitsy ny Elia hoe mety izy hovonjena indray araka amin'ny Elia amin'izay ho any amin'ny lanitra lanitra ho any amin'ny dadamaria Yahva. Faharoa hiteny io dada Yahva io hoe tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahiko ny firenena rehetra. Dia indray zany sary manaraka eo hotahina zany ny olombelona amin'ny alan'ny taranak'i Abrahama. Aiza izay fitahiana zay no handeha any amin'ny taranaka an'izy dia tsy maintsy araka ny bokon'ny Sefer Torah foana ny jerentsika tia io ny tranainy indrindra. Tsy afaka hijeriny taty oriana mihitsy satria mazava ho azy efa misy ny tany aloha original ary mahafaka amin'ny fahotana zay mihitsy ny tanjona dia miverany amin'ny original foana tsika rosika be zany zay efa tany aloha tany na ianao raha ve mahita ny eo ty original dia aonao moa ny makany amin'ntsy original kosa fa tsy solona be vavangeny ianao amin'izany efitrany ary zay ilay hoe lasa avinavo dia tolonao makaiza moa zany zao le avinavo iza zany ny azo tombony amin'izay anao fa tsy misy aleo tsika mitodika any amin'ny ilay tena mahatonga antsika hoe ho tena voavonjy mihitsy zay foana jerevana zay. Ary efa migadona ny andro farany zao hitantsika ny fandeha ny fahatantarany teny dada Yahva na io ady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io efa ty guerre nucléaire mananontanina ty efa fanampory foana fa migadona ny farany ka aoka tsika samy ho tonga saina hiverina any amin'ilay famarinana fa tsy azakazaka ho any amanonao foana efa tongotra loatra ny andro
raha oharantsika ry hijery amin'izay raha ny sara araka ny bokyny Genesis 4:20 ojevantsika aloha izay teny izay. Genesis jevantsika kely 22:18 Genesis 4:20 andeny 7:20 zao ny voalaza ato re azaiko sotosika ty Genesis 22:18 dahoary ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Misy zany ny fitahina ho an'ny firenena rehetra eto ambony tany any amin'ny taranaky Abrahama no misy izay zavatra izay ao amin'ny taranaky Abrahama. Nakaiza ty fitahina ho an'ny firenena rehetra ty dikan'izay dia mazava ho azy fefa nisy koa ny teny efa ny fanaovan'Andriamanitra hoe ity taranaky Abrahama ty kosa nefany dia ho andevozina eo amin'ny 700 taona ano eo zany maherikely eo zany izy ho andevozina 700 taona ny zanak'Israely any amin'ny tany izay tonga azy andevo. Zay ny tena taranaky Abrahama ka tsy misy taranaky Abrahama nandevozina 700 taona afa-tsy ny taranaky Abrahama tamin'ny Isaka. Zay satria Abrahama dia niteraka anankiroa, ny ray Ismaël dia ny ray Isaka. Ho an'izay tsy malala zay ny zanaka ny Abrahama. Ny Ismaël dia niteraka tamin'ilay andevony vavy izay atao hoe Agar, ary nakay kosa dia tamin'ny Sara izay tena vadiny. Araka ny bokyny Sefer Torah no teny an'izay. Nanana vady anankiroa izy Agar ny ray izay mpanampy moa zany tena marina, mpanampy vavy. No misotra maso zany andevo vavy izy satria hoe zay voalazany sotra maso moa tsy maintsy averina dia araka ny Sefer Torah. Dia ny ray kosa i Sara izay tena vady mitovy aminazy zany, hoe mitovy firazanana zany tiana tenena. Zay ny zava-misy ao anatin'ny soratra masina. Ka raha ny voalaza sotra masina dia ity taranaka andevozina ity dia tsy iza fa ny taranaky Abrahama izay nikisaka ka tonga tany amin'ny Mose. Ka io Mose io zany izay mpaminan'Andriamanitra ihany koa izy dia zao ny taranaka avy any amin'ny Mose zany dia avy ao amin'ny Isaka dia tonga tao amin'ny Yakoba na hoe Israel, dia Israel na Yakoba no niteraka 12 dia tao anatin'izay ny taranaka Levy, ary ny taranaka Levy no nivoan'ny i Mose sy Arona taty aoriana. Ary izay taranaky Mose zay no lasa manino moa, lasa nitondra ny zanak'Israely lay nivoaka avy Egypte satria nandevozina 700 taona eo tokoa ny zanak'Israely. Ao jerevantsika ny soratra masina ao amin'ny boky Jeremia hoe nakaiza ilay hoe fitahina ho an'ny firenena rehetra. Dia vakitsika ny Genesis firy moa zany 5:20 no vakitsika zany. Dia vakitsika mihitsy ny amin'ny anokany ny voalohany zany. Eto ny rahantsika hoe ho andevozina ny zanak'Israely, ho andevozina izy. Rehefa afaka manokany diny voalohany rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny Ava ka nanao hoe aza matahotra ilay Abrahama fa izao no ampianganao sy valim-pity lehibe indrindra manao. Hoe aza matahotra fa tena zany tena aza zany ny valim-pitianao zay. Dia vakitsika aiza re zany 7:7 ary hoy Ava taminy izao no Ava izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldiana mba homeko anao ty tany ity holovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israel amin'izao tsika miteny izao taona izy zany. Ary hoy izy Ava tompo ahoana moa nafantarako fandovany ty aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia tiantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny 9:20
Ary ho iavà tamin'ny Abrahama, aoko ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any izy ka ampahoriana efa 100 taona. Zay. Fa izany firena zany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-behivava. Zay. Eto ny teny dia hoe, ozy dada Iavà mantsy ny Abrahama hoe ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any. Zany hoe lasa andevo zany ry zareo koa. Ka io le taranak'Israely io izay andevo tany Egypta nandritry ny 400 taona teo eo zany, araka n'io teny io. Dia aiza ary io tany io? Dia mbola nomena zany io tany hoe io tany io dia tsy aiza fa io Israel amin'izao tsika miteny zao eo amin'ny 120. Ary io le mampiady ny arabo-palestiniana sy ny israeliana, ary mahatonga ny sary mampiady foana ny any amin'ny fahatsy moyen-orient mandrak'izao. Avaketsika Genesis 15-18, 15-18 dia 19 ary ny 20 hatramin'ny 21. Tamin'izany andro izany Iavà nanao fanakina tamin'ny Abrahama ka hanao hoe ny taranakao no efa nomeko an'ity tany ity, hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrate, dia ny Kenita sy ny Kenezita sy ny Kadmonita, ary ny Tita sy ny Perezita sy ny Refita, ary ny Amorita, ary ny Kananita sy ny Girgasita, dia ny Jebusita ihany koa zany. Io zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny taranakao nomeko an'ity tany ity. Mazava zany fa ny taranaka andovan'ny tany menan'ny Abrahama zany dia izay ho tonga ao ary ho andevojina mandritry ny 400 taona izy. Dia tsy iza tokoa nefa no natateraka an'izany teny izany fa zavadinindra fa i Mose sy ny Israelianina. Fa i Mose no nitondra ny zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torah-ny Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Iavà fa ny tompon'ny tany Kanana dia nitaranak'i Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandro Mose, ary ny Israelianina amin'izao tsika miteny zao no mipetraka ao Israel, ary izy ny tompon'ny tany, saingy mbola hidivana foana moa ilay tany manaraka androany, mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io, dia ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ny tena misavoritaka izao tontolo zao ny historan'ny Israel io satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israelianina miady manaraka androany. Hatra tsy voa androany hoe fa hatramy elabe mbola tenin'ny dada Iavà daholo mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'io dada Iavà io zany mihitsy ny teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torah-ny Jiosy le tanteraka anio. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo, ro jerevantsika ary ny bokin'ny Zakaria 12 mpamin'ny any Israelianina zany. Eo ataoko vato mavesatra ho any firenena manodidina mihitsy io Israel io, ary ataoko maratra dia maratra izay mivesatra anazy. Rehefa ventsika zay io entre parenthèse kely ao amin'ny bokin'ny iza moa Zakaria 12 no kandiny voalohany. Donc aveketsika teny faminaniana avy tamin'ny Avany amin'ny Israely hoy Iavà izay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenany tary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao mipetraka ao anatinao ao. Ino izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany moa tsy miteny frantsay hoe coupe, misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay, miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa dia hiaran'izany aminaovana fahirano azy dia farana any Jerosalema zany, zany hoe vodahory ny Israelianina rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 17. Ary amin'izany andro zany dia Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka ratra dia ratra izay mivesatra azy, ary ho tafangony amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zava-doza ty ho an'ny Israelianina. Raha ny teny dada Iavà tena tsy misangy amin'ny Israelina mihitsy izy, loza mihitsy ny anjony rehetra Israelianina rehetra. Izay no natongavany Elia hamerina ny fisainany hoe mba miverena ry Israelianina.
satria izy efa tsy mahafantatra ny eo Andriamanitra ny itsony. Zao raha moa ny anaran'ny Andriamanitra no vavain'ny olona dia tsy taitra izy. Tsy maintsy voateny maniraka idada Iavà izay avy any amin'ny lantilanty hiteny aminareo hoe miverena nareo ry olombelona rehetra, saingy efa nataon'ny olombelona rehetra amin'izay moa ny verena fa tsy ny Israely rery intsony zany. Ianao izay mahita io anatin'izany hoe verena ianao. Dia hitantsika amin'izay zao ny problème ny Israeliana amin'izao miteny zao io. Sy ny fiherena manodidina ny Israel lasa miteraka problème manderana ny Moyen-Orient ny sary. Tena lasa olana mihitsy zao io Israel io, lasa vato manahirana, lasa miteraka problème amin'izao tontolo zao izay mbola ho resantsika moa ny aoriana fa aleo nde ny fampianarana mikasika any amin'ity sary ity fa nytiako apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abraham io satria miatra foana ny teniny. Ary ny anarana zao ampianarako antsika zao hoe Iavà no anarana. Zay ny anarana marina. Ary zay dia mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Mosè nanao an'io zavatra io. I Mosè no nitondra zareo niala avy tany Egypta araka ny soratra masina zany. Zay ho jerevantsika io tiany koa. Ndao raha vakitsika daholo ny teny hoe i Mosè no nitondra zareo nivoaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Mosè ilay nitondra azy nivoaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe ivoaka avy eo amin'ny toerana nandevozana anazy izy dia mazava be fa le efa-jato taona zany, dia mazava be fa ny zanak'Israely ity resana ity. Ka le zanak'Israely zany rehefa nresana dia miaraka amin'ny zanak'Israely zany io Andriamanitra hoe ny taranakao no hitahiko an'ity izao tontolo izao ty amin'ny taranakanao. Zany hoe le fitahiana zany makany amin'ny taranaka dia izay andehanan'ity teny hoe andevo efa-jato taona izy. Ka le andevo efa-jato taona dia tsy misy afa-tsy ny Israeliana rery ihany, ary tsy isy tsony mandraka androany. Tsy ny sinoa ny andevo, na ny arabo ny andevo, na ny amerikana ny andevo, na ny malagasy no andevo, na ny afrikana, na ny japonais, fa ny Israeliana no andevo efa-jato taona. Zay ndao tsika ary amaky an'izay teny zay ndray araka ny soratra masina zany. Avaketsika indray aiza moa zany misy an'izay mila karotsika kely vetivety kely zany. Exodus indray no vakitsika. Exodus toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 17. Exodus 4 aiza moa zany. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Hojerevantsika eto indray zany le hoe iza marina lay andevo tany Egypta ary niditra tsehatra amin'izay Mosè namoaka ny zareo araka amin'ny baiko ny Iavà. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Ary hoy Iavà tamin'ny Mosè tany Midiana, mandehana ary ianao miverina any Egypta, satria izy efa tsy any Egypta tamin'io fotoana io fa le izy le nitsoaka nandositra namono Egyptiana dia niala tao izy dia nitsoaka tany Midi zany, tany Mediana, hoe Midiana zany. Mandehanao miverina Egypta fa efa maty daholo ny olona rehetra izay mitady ny ainao, satria izy le nenjen'ireo Egyptiana reo. Dia nalain'ny Mosè ary ny vadiny sy ny zanany lahy ka nampitaingen'ny borika dia niverina ho any amin'ny tany Egypta izy, ary nentin'ny Mosè teny an-tanany ilay tenin'Andriamanitra, ilay teny sy tena teny an-tanany teny zany, dia nampanaovan'Andriamanitra fagagarana azy. Zay. Eo amin'ny andininy 20. Ary hoe Iavà tamin'ny Mosè, raha mandeha miverina ho any Egypta ary ianao, indrio ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko teo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao, fa izao andeha namafy ny fony ka tsy andefa ny olona mihitsy izy, ka lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazainy Iavà, zanako lahy matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefa soarany zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy alefa azy ianao, koa ino zao hamono ny zanako lahy matoa. Zay. Eto zany le teny dia hoe i Mosè mihitsy zany voahiraka hamoaka ny zanak'Israely hiala avy eo Egypta. Io zany izy fa zareo marina le andivo. Zareo le andivo efa-jato taona. Noho izany zany ny taranaka mitondra n'ity fitahiana Andriamanitra ity araka amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jios izay original dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny misy an'i Mosè.
ka raha vao manaika amin'ny Mose anao dia tsy maintsy manaika an'izany, tsy azo lavina fa raha zany dia lavinao Mose. Nefa Mose sy Abrahama ny ara niantso Andriamanitra anankiray iahavanina tso dia tsy azonao lavina io zany, fa raha vao mandany Mose anao dia mandany Abrahama. Tsisy mahasahy mandany Abrahama moa mazava azy. Ka jerevantsika indray ny tony mbola misy tony mantsy io teny dore jerevantsika indray izay ny tony manaraka. Araka ny bokin'ny Exodosy toko 5 andininy voalohany sy ny faharoa. Exodosy toko 5 andininy voalohany sy ny faharoa. Ao ary vakitsika ary. Ary rehefa afaka izany Mose sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao ny lazainy ny avahandriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao any firavoravona ho ahy any anefitra. Zay zany hoe Mose zany nitondra azy ho any anefitra amin'izay. Vao io Farao hoe iza moa iavahano eketo teny andefasako ny Israely, tsy fantatra izay iavah ka tsy alefako ny Israely. Zay izy zay. Dia hoy izy rahalahy taminy, Andriamanitry ny Hebreo efa nihaona taminay, kotra rantitra ianao, aoka andeha lalaka terany anefitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any avahandriamanitray, fandao izy hamelany amin'ny enti-mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Egypta taminy, nahoana ianareo ry Mose sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana nareo any amin'ny fanomponareo mafy. Zay amin'ny toy ny hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy, amin'ny fanompoana mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Mose. Dia io amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao dia nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery fampisehoana fahefana, tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany ny hery tao amin'ny Mose, ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy naharaka ny tao amin'ny Mose novinaviny satria kio ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo izao moa, namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any, ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io iavah io ihany, io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Mose io ny maniraka ny Elia, mahatonga ny olona afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait izay miaraka amin'ny Elia. Satria Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io ilay tsy tia fahotana, io ilay mitazona teny io, ary tena mitazona teny io tsy azo sangina Andriamanitra Abrahama io. Mazava be zany. Zay ny antony hoe tonga ny famonjena ho antsika mahay zabiana amin'izay, fa migadona ny farany, sy mi manavy teny, avotiny tenanao. Aza manaiky nizaniza tsony fa jereo marina fa nitanjona raha vao tsy tanteraka ianao tsy mahazo maka ny lanitry io, satria Andriamanitra Abrahama ary izy ny tompo-trano any. Ka rehefa masina izy ataonao ahoana izay mpanotana ho any, ka rehefa mpanotanao aza manantena maka an'izany fa zatra ny fitahany ianao. Andriamanitra masina be izy. Ka raha ianao zany araka aminy dia tsy maintsy miala amin'ny fahotana. Mbola tsisy nafaka tamin'ny fahotana zany nizaniza. Tsy nisy Andriamanitra nafaka fahotana tamin'ity planeta Terre ity, fa izy rery ihany no nafaka. Tonga izy ankehitriny naniraka ny mpanompony Elia, maiza miverintsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny rehefa jerevantsika amin'izay le hoe tanteraka ve teny io sa tsy tanteraka? Valiny tanteraka. Jerevantsika amin'ny Exodosy 12 indray. Hoe tanteraka ve fa tena andevo ny zanak'Israely? Dia tanteraka ve fa tena hoe ary nitondra rem-behivava izy satria izay daholo ny teny io Andriamanitra io. Dia vaketsika ny bokin'ny Exodosy toko 12 vaketsika indray. Exodosy 12 ezaka fa misy an'iny Exodosy 12 boky andininy fahafiry ijerevantsika. Andininy fahatelopolo vaketsika Exodosy 12 manomboka amin'ny 30. Ary ny foram-bola alina ary Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra araky ny Egyptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana, araka ny teny dada Eva hoe vonoko ny lahamatoany. Zay rehefa matano izy dada Eva vonoko ny lahamatoany, fa izy tsy amelanareo andeha fa vonoko ny lahamatoany, maty daholo ny lahamatoa tao tanàna. Dia nampaka ny Mose sy Arona ary izy. Andiny faraka amin'ny telopolo indray izay zany. Raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana dia mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo
sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoana zany ava araka anao zay nareo zany. Andiny faharoa amby telopolo zany zay teny zay. Ary ny ondry amanosinareo a ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo de entoka arak'izay efa nolazainareo de mandehana ary matsofo rany ao. De nandondona ny olona ary ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy hoe maty avokoa zay rehetrarehetra. De andiny fefatra amby telopolo. De nentiny olona ary ny kobany sy ny voalena raha tsy mbola voaisy masiratsira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafety tao amin'ny lambany teny antsolo. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mose ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataony havana hitafity teo masony Egyptianina ary ny olona ka nomen'ireo azy ary zay nangatany ka de nifoanany Egyptianina. Lasa nanankarena zany Israeliana satria nalainy zareo daholo ny fananany nangatahany. Mba meo an'izao zay de nomeny nanome retsiko matahotrako de nanome tena nifoanan'ny Israeliana ny Egyptianina. Lasa tsisy toam-pelatana zany hoe lasa nanankarena izy araka le teny dada Iava hoe ataoko mivoaka izy mitondra arembe vava. Io izy io zay. Andiny fafito amby telopolo. De niainga tao Ramesesara ny zanak'Israely nakany ny Sokota. De lehilahy mahalilalana tokony hoenina etsy avy afa-tsy zaza amam-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa koa niakara taminy afa firenena. Ary ondra manosy sy omby de efa nanana be indrindra. Fa reo tsy nanao contrat tamindreo satria le contrat natokana ho an'ny zanak'Israely de ny didy sy mitsipika natokana ho an'ny zanak'Israely. De nanendy mofo sy tsy nisy masiratsira tamin'ny koba voalena zay nentiny avy tany Egypta izy, fa tsy mbola voisy masiratsira izany satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo mijanona sady tsy nafevatso azy. Ary ny andro nitoerany zanak'Israely tany Egypta de 300 taona. Io le 400 taona. Approximativement moa le hoe 400 année. Date approximative fa ny date réelle zany 430 année teo ny fahateteran'ny teny dada Iava. Dia ary rehefa tapitra ny 300 taona de tamin'izany andro zany indrindra noho ny voan'ny tokony rehetra zay any Iava tamin'ny tany Egypta. Zay. Mazava zany fa ny sary eto de mipetraka mihitsy hoe tena ny zanak'Israely lay andevo tany Egypta. Ary Mose no nitondra azy. Ary ny mpaminany nasena nitondra azy de mpaminany Israeliana. Raha vao tsy Israeliana zany io mpaminany io de mitsipaka ny tenin'ny dada Iava. Lay manala ny fahotana ary lay hita tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy izay tranay indrindra. Satria ny hita tao dia ny anarana hoe Iava ary zay miaraka aminy dia tsy manao tentsony ary parfait tahaka ny Eliazy miresaka aminareo izay ny rany io Iava io mihitsy. Zavy hoe zany teninareo zao fahatsarana zao. Mamerina endo am'izay araka aminy. Miazaka zay araka aminy am'izay fa miverina izy io ary miverina tsy azo sangy fa miverina tena andrava sy androdana sy anapotika ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Efa ampy izay fampitahana zay. Be loatra le izy. Be loatra ny olona efa lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Any amin'ny faremy rehetra avy sy ny solofary. Fotoana ny famonjena zao. Zay ny aton'izao fanamporofona zao. Aza manaiky tsony zavatra fafa satria tena manome ny fanamporofona rehetra mihitsy zao hoe Elia. Porofona taminareo. Inona zany ny boky marina ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io de ny Sefer Torah Jiosy. Ankoatran'izay zany tsisy miteny zavatra tena mitombona tokoa ary tena tsy marina mihitsy satria maninona? Zao tsy mamarina anazy satria tsy hitao mihitsy ny fepetra ny teneko taminao hoe ilay taranaka nandevozina 700 taona, 700 taona ny Israeliana. Ny mpamina ny tenena tsy maintsy Israeliana satria izay ny teny io Iava io. Ary ilay taranaka andovan'ny tany Kanana dia mbola Israeliana. Hitantsika mipetraka ao Israely zareo manakandroany. Mazava zany fa tena tsy azo toerina mihitsy io teny io. Fa ny Andriamanitra ny Abrahama izay marina zany Iava no anarany. Ary ny entana famarinana dia ny bokin'ny Israeliana no marina ny Sefer Torah Jiosy. Ary tonga Elia merina hoe io amin'izay arahana. Saingy mba palelo zareo tompony ary moa tsy ndrarana azy. Eny tena zava-tozy. Zareo Israeliana zay tompony zao famarinana zao mihitsy no manitsakitsaka io teny io Iava io. Ary zay moa no nandroana an zareo.
ary mandraka anao izy dia tsy manana herintsony hitazona inyherin'io teny io fa nilozan'Andriamanitra izy ary zany nandrana ny Elia hamerina amin'ny olona rehetra hoe tsy maty akory ny Andriamanitra ny Abrahama Yahava io ary tsy mety maty io ary ny teniny koa tsy mety maty fa tonga ny fotoana ankehitriny hamerenana ny zao tontolo zao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama io Yahava no anarany ary zay vitanareo tapoky temperenana ny famarinana afaka ny fahotana izay miaraka aminy ary lasa parfait. Ary isan'izany zao ny tenin'ny mpaminany farany Israeliana zay fatindra ny tenin'ny mpaminany Israeliana zay farandrindra hoe Yahoshua zay mbola atoro antsika any koa hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray fa efa tsy parfait anao raha vao lehilahy anankiray manambady olona telo nefatra na 5 na 10 raha vao mihoatra indray dia efa tsy mety. Voatran'izany tokoa na namboarany Andriamanitra ny olombelona araka mibokatra any amin'ny Genesisy na ny Beresita ny Jiosy hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray raha vao zany dia efa tsy tanteraka ianao vous n'êtes pas parfait. Ka izany teny rehetra zany no ampitaina amintsika ny amin'ny fahamasina sy ny fahamarina. Raisina tokoa nge ny raha hoe tena manana miaraka amin'izany Andriamanitra Abrahama zany tsy mety mampijaly io nge io e. Raintsika ohatra fotsiny any hoe na ianao manambady vehivavy be dia be io dia ianao tsy eritreritra fa tsy alahelo ny anankiray amin'ireo efa mitondra alahelo izy dia efa tsy mety ange zany. Zay ny tonga an'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary ny fifankatiavana dia tokony hitovy. Zany io Andriamanitra Abrahama io tsy mety miangatra mihitsy io. Tsy hoe ianao ihany mieritreritra momba ny teninao fa tsy mieritreritra ny hafanao. Zany le Andriamanitra Abrahama. Ohatra zao zany ny fitsangatsanganao tsy menatra mihitsy ianao dia mitsangatsanga fotsiny zao satria fitsangatsangana anie zany sary hoe tsy vadinao nefa mivadinao zany zao fa fitsangatsangana zany nefa zao dia maniry oatra ny anana zany zava-doza amina tamo mihitsy igny. Anisan'izany zao hoe tsy mahaparfait anao daholo ny sary ohatran' izany ianao miteny ratsy ianao misoloky olona io na ianao misoloky olona io nge fa ratsy mandainga mamitaka zany efa tsy mahaparfait anao zany fa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manao an'izany tsao tena parfait izy ary zay ny aton'izao fanambarana zao ary mahatonareo avotana ne lasa olona parfait ka iza moa ny olona tsy tia zany fa izany miaraka amin'ny Elia lasa parfait anao tsy voatoriana hoe ampianarina efa misy angely izy tsy hoe zatra vao atoro anao fa za rehefa iainan'ny olona zany ho an'izay efa miaraka amin'ny Elia rehetrarehetra mahafinaritra zany sary zany ary zany ny tomanantsika tetra zany vita zany zay Jerevan manaraka indray hoe hotoizantsika ihany fa inareo foana toy ny hoe inona indray mbola fampianarana mikasika an'izay mbola tsy hoe nijerevantsika ho fanaporofona hoe miverena amin'izay amin'ilay Andriamanitra tena marina ny Andriamanitra ny Abrahama Yahava no anarany ary arao ny tenin'ny mpaminany Israeliana fa raha vao zany dia tsy ao anatin'ny linina ny marina mihitsy hoe vous n'êtes pas dans la ligne de la vérité tsy ao mihitsy tena hors sujet mihitsy ianao ka zay ny asan'ny Elia mamerina anao ao mba voavondry daholo ny olombelona rehetra satria efa any ny mpandringana efa manao ny asa ny mpandringana efa mandrava reo zay ny antony amonjinaingana na rehetrarehetra io satria tsy azonareo toerina io zavatra io efa any izy any iany ny Elia amin'ny teny fotsiny reo nefa ny azy efa atao ka samy mieritreritra atsika fa tena fanavotana zao manavitra ny olombelona rehetra Elia mialohan'ny anam-potena anareo dia ny aiza koa ny ampitombona zany dia ho hitantsika eny re aleo ny tantara indray ny ampiseho ny marina fa zay ny teneny Elia rehetra izy ho tanteraka zao hoe anareo kely ny historan'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io dia arao kely hatramin'ny farany efa nampianarako anareo fa ho maty ny deuteranareo to ambony tany dia ho hitantsika eo ny toy ny fanambarako teto daholo zany fa zay aloha ny amin'ny androany mazava zany teny fa rehefa tianao zany ny tena araka amin'ny Andriamanitra Abrahama ilay teny hoe Andriamanitra Abrahama ilay tena marina dia ny anarany dia Yahava ary any amin'ny bokin'ny Sefer Torah no ahitanao anazy iny ny trana indrindra ary izay miaraka aminy dia tsy tia manao ratsy intsony ary tena lasa parfait zay fa dia tena anjaranao zany misafidy miaraka amin'ny io Andriamanitra Abrahama io Yahava no anarany ary manaraha ny Elia amin'izay manombo zao manaraha ny Elia anavitra anao zany Elia zany amonjy anao ho lasa homme parfait anao
tsy misy zatra atahoranao intsony zany hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany, fa izany no tena fiainana mandrakizay zany ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama iahavanao anarana. Ivavaka isika. Sotra betsaka tatamalaly iava. Fa ianao tokoa no naniraka ary nataoko ny asanao ary mbola anao indray azy aho. Mbo famonjena ho an'izao tontolo izao zao teny izao. Tena fanafotana. Ho lasa tena tsisy kianina intsony ny olona. Homme parfait. Fa izany ny antony namonjenao azy. Izany natonga ny teninao tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny fiaina rehetra, ho fanafotana ho azy ny dikan'izany. Sotra betsaka tatamalaly iava. Rehefa mandeha ny teninao amin'ny fanavotana ary ho tonga hatrany amin'ny fanafahana izao, teny tena hoe lasa olona vanina ny olona, lasa olona sambatra ny olona, lasa olona tena manana fahasambarana ny olona rehefa tafaraka aminao. Fa izany tolo ny antony sao. Iza moa tsy maniry an'izany? Fa ankehitriny dia efa tena misy zany. Sambatra izay tsy mba manota intsony ary sambatra izay efa lasa tanteraka izy ka tsy tia ratsy intsony nalakalena. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny teninao rehetra. Ary mbola ho avy ny fampahafantarana ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny amin'izao famonjena izao, dia avy amin'ny tenina hoe mpamina ny Israelianina no inonareo. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny famonjena izay nomenao ny olona izay efa iainana ankehitriny. Voninahitra no mandrakizay. Ary minaranao hoe ahosoanao avana ny teny rehetra. Haleluia. Amen. Dia mirary izy sao tsiketra samy hotahina amin'ny zetra ataotsika, hotahina amin'ny zetra hoalalakalentsika, ary manarahany dadamalaly iava vonjeny fananao ary aroviny fananao mba ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra, tsy manota intsony misy zany dia samy tainao soa ataony amin'ny araka indray mandra-piona mandra-pesaka eo matoly azy.